reramaina zay syndicat, reramaina nareo député, reramaina ny olona rehetrarehetra raha mbola tia kolokolo ty. Tsy teniny aomben'olombelo fa misy ireo milaza tsy maty manota ao andapa ao. Misy andiam-behivavy efa zay aminareo milaza tsy maty manota ary mandrahona mihitsy tsy mifidy olona rahona. Ka zay no natonga anay nandray fanapahan-kevitra mipokra ny raharaha eo anaky Bianco. Rehefa niona tamin'ny directeur général na Bianco izahay efa nilazalazany eto ampanao gazety tapatapany any zava-misy. Zany hoe any Bianco zany dia tsy azo antenana mihitsy satria fanomanana constitution na dossier dia efa andeha enim-bolana rehefa valo volana olo. Zay moa lazaina tamin'ny directeur général na Bianco. Miala tsiny aminao monsieur le directeur général lafa na indépendant na enina aminay tanao fa maro loatran'inona le ataonao tsy hamany olona amin'ny malagasy zany enim-bolana sy valo volana zany. Ianao be afaka valo volana vo exemplan'ireo olona mpanao kolokolo nefa nefa tamin'ny 2008 nefa suspendu financement Madagascar. Ny olona mba manantena fisikota karama karaha zany le ataonao monsieur le directeur général. Tsy possible aloha tsy misy ty Bianco ty manoloana an'izay rehetrarehetra zay zay koa satria mahatsapa izay syndicaliste fa tao anatin'ny fery maharariny malagasy mihitsy ny tena ny kitianay manoloana amin'ity ady fampandrosoana Madagasikara ty. Zay tompo place tompo vary natonga anay tonga ty aminareo mba hiangavy aminareo hanolotra aminareo zay ireto tonga taratasy zay mirakona le plainte na permanentany Bianco ary mangataka aminareo koa ty fanampiana sy fanohana hoentina mamongotra ny ty resaka kolokolo ty. Fa raha mbola misy olona roa amina telo no anao otage ty firenena ty dia eketsika satria tsika malemy daholo satria tsika mahantra daholo dia olona roa amina telo tonga vola ray gony rogony dia samby akina tsika rehetrarehetra mino zay ray aman-dreny fataky ray dinga rehefa vitanareo tamin'ny eritolo manoloana an'ireny pacte de responsabilité tamin'ireny motion de déchéance ataonareo rehetra. Fa noho fisiny tsy maty manota noho ny fisiny kolokolo avy le tany ambadika any zay mesy ampianareo dia lazaina faotranareo député ndraiky ty zareo ty firenena ty. Ka zay mahatonga anay tonga eto aminareo miangavy indrindra re tompo mangavy fanampiana fiarah-miasa aminareo zay anampy anareo anareo mba anampy anay andaotsika mba hivony amokatra n'ity resaka kolokolo ty. Zay mahatonga anay hitondra n'ity dossier ty oa araka nyteneny atao zay zany tena antondianay tonga n'ity dossier ty atao ampelantananareo ary raha sitrakareo androany ariva ihany na fotoana zay teneninareo mba hisy science de travail tianay syndicaliste iarahana aminareo anareo rehetra nasolotenanareo amin'ny fomba hitondratsika azy satria tsy mety raha hoe ana séance plénière ohatra zao fa mba amina séance na plus ou moins clos mba afahatsika mba mifandamina tonga hitondrana an'ilay izy. Fa tianay milaza aminareo fa mafy mba betsaka nidezaka vitanay ary fantatray ny finiavanareo ampiovany tantara Madagasikara kanefa raha izahay ireny mety mitatatata ny hevitra ihany zahay ka zay mahatonga resy misalasala miantso eo aminareo fa zay mahafantatra fa ato aminareo ny hery rehetrarehetra ilaina anovana ty firenena ty. Eto dia mareko etona zokobe député rosy fa ianareo amin'ny syndicat ny artiste sy ny syndicat ny mpanao gazety dia mba hatsona iaraka ivory fa noho ny seraseratsy amiko moa dia tsy tapo faneraseratsika ka zay sy zay ray manenisany miantombianay dia makasiny indrindrandrindra manoloana an'ireto rahombava ataon'ireto olona mpanao azy reto fatanareo tsara fa misy zany groupe le olona mpanao corruption reo efa mandrahona anay sahady amin'izao fotoana zao ka zay mahatonga anay hoe tsy adinay irery izy ty fa atony malagasy rehetrarehetra adiny hery rehetrarehetra natonga anay androany tonga ty amin'ny assemblée nationale nanatitra niny fitoriny iny zany ty amin'ny assemblée nationale mba ho fantatra ny teny mera-pirenena zao no tena votoatiny ary mangataka andreo ny fanometanana aminay amin'ny hitondrana an'le ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Zay zany tena ilainay tetorany raha riva moa zay misy science de travail sady raha ohatra reo ka manaiky zany mamaly dia science de travail sady ahoana no atao fomba fiasa fa ty tsy rarana syndicat reriste rery tsy rarana député fa raran'olona rehetrarehetra dia efa mipetra amin'izay science de travail zay raha riva zay zany eny amin'ny panorama fotoana anay.
tsy tany zay satria zay mieritreritra hoe zay afo syndical natson'ny président anteny Mirandolona tonga atao zay a misy karazan'olona be dia be ka mba tsy siny fausse interprétation sy ny dikavilana dia lohana mihitsy ny s'abstenir tsy niditra atao ka tsy fantatra anay zay resaka natondra tany ka le angambany izy io zany a iverenana amin'ny manaraka mihitsy ny anaterina ny anteny Mirandolona tamin'iny zany saika anatitra nefany a misy vondron'olona maro be natsono atao a ka sao dia mifangaro le izy dia lohana mihitsy mbola hijery fotoana manaraka zay a fa natonana amindreo amin'izy io